Miaraba tompoko, androantsika dia hiresaka momba ny tondra-drano. Ny tondra-drano dia foaran'ny rano amin'ny toerana iray ao aorianan'ny rotsakorana Maharitra. Amin'ny ankapobeny dia mampitandrina amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ny meteo Madagasikara raha mihoatra amin'ny salanisa tokony ho izy ny rotsakorana voaran'ny toerana iray, izany hoe ny salanisa ao anatin'ny 30 taona. Ireo fampandrenesana ireo dia mampitandrina ny isan'ny mponina manodidina ny mety ho fiotsahan'ny tany sy ny tondra-drano izay mety hitranga. Misy kosa ny tondra-drano rehefa tsy afaka mitroka ny rano rehetra avy amin'ny orana intsony ny tany, izany dia matetika mitranga amin'ny faritra Andrenivohitra. Ahoana ary no hisorohana ny tondra-drano? Manomana ny toerana afaka hialofana, diovina ny fantsin-drano, asiana lalana afaka hivoahany sy hitobiana, asiana lalan'ny rano ihany koa manalavitra ny fototry ny trano, amboarina izay mety ho fahasimbana amin'ny rindrina ary aza manipy menaka, solika na fitaovana hafa ao amin'ny fitoeram-pivoahana. Ahoana ary no hiarovanao ny tenanao amin'ny tranga? Tapao ny famatsiana avy amin'ny herinaratra, ny entona sy ny rano. Esory ny fitaovana elektronika raha tsy misy atahorana ary miakara any amin'ny rihana ambony. Ampiakaro amin'ny rihana ambony ihany koa ny entana sarobidy ary apetrao amin'ny toerana mafy sy azo antoka ny fitaovana lehibe ao an-tokantrano. Inona ary no tokony atao ao aorianan'ny tondra-drano? Tandremana ny fahadiovana mba hisorohana amin'ny aretina azo avy amin'ny rano, misasa tanana rehefa avy ao amin'ny toeram-pivoahana ary alohan'ny isakafoanana ihany koa, ary aza misotro afa-tsy rano avy nampangotrahana. Aleo misoroka toy izay aran-doza.